Ny androny 20 jolay dia andro natokana atserovana ny nitifirana ireo 5 rahalahy zay mahery fo ny firenena zay nitifirana teny ampitifirana eny Akatso misy ny toeran'io. Amin'ity taona 2020 ity isika dia anamarika ary ahatsiaro an'izany androny fitifirana andreo 5 rahalahy reo zany dia ny 17 taona ny fahatserovana izany. Io daty io tokoa no nitifirana ny lieutenant Randriamaromanana Albert, Rakotondrabe Samuel, Ratsizafy Samuel, Bekamisy ary Lezoma. Araky ny andininy 10 ao amin'ny didim-panjakana larana 770 tsipika 477 zay nanangana ny olafitry ny mpiady tia tanindrazana dia ireo mpiady tia tanindrazana zay vao marina fa nanao hetsika ny songadina manokana nandritrany zany fihetsiketsehana tamin'ny taona 1779 sy 1779 ka nosalorana maro boninahitry ny mahery fo ny firenena na hoe les héros de la nation. Ary zany no antony iantsona ireo 5 rahalahy ireo ho mahery fo ny firenena. Ny lieutenant Randriamaromanana Albert dia fatatsika fa manamboninahitra malagasy izay tao anatin'ny tafika frantsay ka nandray anjara mihitsy izy mavitrika tamin'ny fanomanana ara-miaramila an'izany tolom-panafahany zany ary koa nanampy teo amin'ny lafiny fitaovam-piadina zany hoe fitaovam-piadina tao amin'ny tafika frantsay izay teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany no nalainy nomena an'ireo tirahiratra anainy malagasy namany ary koa namolavola ny paikady anafiana ireo tobo miaramila teto Antananarivo. I lieutenant Randriamaromanana Albert dia notsaraina ny 20 sy 20 jolay 17 sy 709 teny Andafiavaratra ary tamin'izany izy dia voaheloka ho faty. Eny fa na dia nampiakatra fitsarana ambony ary izy tamin'izany fotoana zany dia nolavy ny fitsarana manapaka tany Frantsa io fangatahana io ka voatazona ny didy mampamono azy tamin'ny 20 novambra 17 sy 710. Ka ny alarobia 20 aprily 17 sy 710 izy tamin'ny 4 maraina no nitifirina teny amin'ny io toerana voalazako teny ambony io dia ny eny pitifirana eny Akatso. Izany fitifirana zany moa dia natrehan'ny mpisolo vavany dia Andriamato Hakara sy ny mpitandrina Vernier. Tsy nanaiky ny lehilahy ho tapena maso fa dia manatrika ny fitifirana azy izy ary alohany nafaka ny aina dia niiky izy hoe lavelona ny Madagasikara afaka. I Rakotondrabe Samuel indray dia nisan'ireo malagasy izay nanakatao mpanambola zany mpanakarena tamin'izany fotoana zany izay nanana ny fitiavan-tanindrazana ka zany fananany sy ny hareny zany dia nentiny nanampy andreo mpitolona tamin'izany fotoana zany ary nisy moa ny fikambanana miafina zay atao hoe jiny zay nitoanany mihitsy tamin'izany fotoana zany arabola zany amin'izay hetsika nataondrareo ary koa ny NDRM. Eny fa na dia ny fandehanan'ireo solombavambahoaka malagasy tany velany ary dia novatsiny Rakotondrabe Samuel vola mba tsy hitsangamenatra any an-tanin'olona ireo malagasy ireo. I Ratsizafy Samuel indray dia mpitaritafika atao an-tampon-tanàna ny Fianaratsoa sy ny manodidina ary nipakatra any amin'ny faritry Manapatrana. Izy moa dia voatendry anafika ny Tobo be Sorohatra sy Tsaramandroso ny aliny 20 martsa. I Bekamisy sy i Lezoma indray dia mpitaritafika tao amin'ny faritra Vatomandry ary notsaraina tamin'ny 19 febroary 17 sy 710 izy mirahalahy ary voaheloka ho faty ka nitifirina niaraka tamin'ny Rakotondrabe Samuel sy Ratsizafy Samuel tamin'ny 20 jolay 17 sy 710 dia nanapa-kevitra moa zany ny fitondram-panjakana fa miaraka tsarovana zany fitifirana izany ny androny 20 jolay
nanomboka tamin'ny taona 2024 no nanomboka ny fahatsiarovana teto amin'ny firenena malagasy. Izany dia amin'ny alalan'ny fametrahana fehezam-boninkazo eny amin'ny Tsangam-Bato zay natokana ho azy ireo eny ampitifirana eny Ankatso. Ny taona 2024 no nahitana voalohany an'io toerana io ary nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'izao moa zany dia ny ministerin'ny fiarovam-pirenena amin'ny alalan'ny fitaleavan'ny mpiady tia tanindrazana no manatsara izany Tsangam-Bato izany. Amin'ity taona 2024 ity dia novaina ny endriky ny fahatsiarovana satria moa iaraha malala ny amehana ara-pahasalamana zay mitoetra hito amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara dia tsy hisy izany hetsika fametrahana fehezam-boninkazo izany zay tokony ho tanterahan'ny manam-pahefana sy ireo bekotro maro olatra akanga sisa nanamborana fa kosa dia fahatsiarovana sy fahafantarana amin'ny alalan'ny tantara amin'ireo haino vaky jery zany no tapaka teo amin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 13 Jona 2024 amin'izany fahatsiarovana izany.